Tutta le generali bianco, come se ne sappia, vedo di come del tema e di tutto. Nasana mpanajana andreo mahita le generali andreny manantitra ny alahaba izay efa vita ny mpanolotra teo aloha. Fotoana dehibe tokoa ty ataoko hoe fotoana ny fanomezantsika androany ity satria fotoana izay araka ny voalaza teo hitondrana ny teny fankasitrana amin'reto namana mpiara-miasa niara nitoto ary nafotsy ihany koa tamin'ny fikarakarana ny fandraisana ny mpiasa avy any ivelany. Tamin'ny ty taona ty dia nolanin'ny fitondram-panjakana ny didim-panjakana izay manitsy aradrafitra ny barao maleteny dinany kolikoly. Raha sy ny aniko manokana ny mahavory atsika sy ny antony izao fotoana izao dia nodidiny io didim-panjakana io ny tale generaly moa zany satria izy no mampianatra azy voalohany ao anatiny ao ny amin'ny hanatevena andaharana ny mpiara-miasa atao anatiny rehefa vita ny fandraisana an'ireo mpiara-miasa izay nisy tamin'le rafitra teo aloha. Tsy maintsy ny roso tao anatin'ilay dingana faharoatsika izay voalaza ny andininy fa enina amby an'ilay didim-panjakana izay mitondra ny laharana fa 2020 aotra 13. Nandray fanapahan-kevitra ny tenanay ny amin'ny handrafitra an'ireo komity izay isahana amin'izany fa natevena andaharana ny mpiasan'ny birao izay nisy tato anatin'izay. Dia amin'ny fomba manitriketrika ihany koa moa zany no anehoana ntsika mianakavy na ny eto atoerana na any amin'ny ratsamagaika izay ahitantsika atsoatsy an'ireo mandrafitra an'izany izay olobe mandrafitra an'izany komity manatevina ny mpiasa atao anatin'ny birao izany. 50 latsaka kely ny toerana izay ho fenona nanomboka ny sivana an'ireo atota taratasy fandraisana anjara ny mpikambana ao anatin'ilay komity nanomboka tamin'ny 7 ny volana oktobra. Tsika zao rehefa mamaraparana ny volana novambra azo eritreretina fa 2 volana latsaka no nahateo anareo tsy nisy niala mihitsy na ny anankiray aza. Dia nandray anjara tamin'izany ianareo tompoko ka tsy hainay amin'ny anaran'ny reto mpiara-miasa ireo tsy amin'ny anaran'ny tenako manokana ny tsy hisaotra sy akasitraka era-po era-tsaina fa tojo amin'ny tanjona ny riny zahay dia faly tokoa. Dia asehonay ampahabe maso amin'ny alalan'ny tera izany fifaliana izany. Rehefa mikasa ny andovotsika dia tsy nisafidy ny zavatra efa mety natao. Raha ho an'ilay amin'ny teny frantsay dia hoe quand on veut transformer on ne choisit pas forcément les sentiers battus. Satria tokoa hanova ary rehefa hanova dia tsy mifidy ny lala masaka. Ramatoa Rabel. Isaotranareo nandray anay nandritran'ny andro vitsivitsy. Zaho mpiasa am-panjakana efa ela niasa tao amin'ny antenimieran-olona manana traikefa manokana momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana indrindra amin'ny fampaliam-panjakana na décentralisation. Niasa ankehitriny ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanan sy ny toekarena misahana ny sampan-draharaha anankiray mikirakira ny tariki-kevitra sy boky ary manana ihany koa traikefa momba ny fitondrana teny masim-bahoaka amin'ny alalan'ny fitandrona ny asana malagasy indrindrindra sady mpiara-pikabary no mpanoratra ary poety ihany koa. Misaotra indrindra tokoa. Coordonnateur de l'inspection générale de la police nationale à son ministère de la sécurité publique ao Lusaka ary manana traikefa koa amin'ny fampianarana manokana mampianatra eo amin'ny sekolim-pirenena amin'ny eo amin'ny polisy dia mikarakara ihany koa zany ny fandikan-dalàna eo amin'ny polisy pirenena
raha misy zany polisy manao kolikoly na misy polisy tsy manara-dalàna dia ny direction misy anazy zany no mandray an'izay. Miara-miasa akaiky amin'ny mpiankory izahay monsieur le DG nanalefa dossier maro dia maro nakany aminay dia izay zany mikasika ny tenako misaototoka. Za raha misy andrazana rakoto harcelé zany hoe dia mikaroka ny tena asa aman-drarahako mianatra tantara sy mpanoratra tantara ny Madagasikara ary izany no anisan'ny le vanim-potoana tsy fantatry ny olona no ezahako nikarohana. Mpitiavana amin'ny Akademia Malagasy, mpitiavana mahefa ny Akademia Malagasy ary mpampianatra ela tamin'ny université maro. Efa mitombotoana moa dia tsy mety mampianatra intsony amin'izany na ny amin'ny Centre National de Recherche sur l'Environnement amin'izao fotoana. Zay angamba Fela Banglatisech, magistrat de l'ordre administratif, coordonnateur de projet INCO, projet Tatanana, Nyarakatam Mondial, c'est le partenariat mondial pour l'éducation. Aguichin des secrétaires généraux du ministère de l'Éducation nationale. Et Fana Piana Chalianko, Fatsinaza, Jamuna, Topufuna, Jali Fabenara, c'est à Chavofomuzo, Fana Manbe, Tsara Indira, Wazaza Malagasia, au ministère de la Biasa Pyrénées. Ça y est, capable de chez la Casca. Andriamanitra président makavely Sonda Ministério Général Ramakavelo efa tsy ampiarina intsony mpikambana mahefa ao amin'ny Akademia Pirenena ary filoha amboninahatry ny mponozatra sy poety malagasy ao amin'ny avatsa UPM. Mpandala ihany koa momba ny fiainam-pirenena satria mba manana ny mari-pahaizana docteur en sciences politiques. Fanampiarana université ihany koa tamin'ny fotoanandro dia natsona moa anatevindarana anteto namako reto izay sorako manokana andraina totalité générale no fitokisany ny antsonya na dia hoe tsy amperina asa antsony aza fa miplananina ndraiky tany amin'ny teatrafa izay no mikasika atoko. Sulemena, manandrakifa eo amin'ny CHD faritra Raisam-Pirenena, tompona orinasa mpitantana orinasa eo amin'ny CHD textile sy ny fizahan-tany. Makasitraka Andriamatora Jaona Pianebe. Zaho moa zany Rétorna Pianebe, inspecteur général d'État, François Tourneau zany zao. Dia directeur général ny autorité de régulation marché public nanodidiny taona. Rehefa eo directeur général contrôle financier nanodidiny efa taona. Et ny farany resako secrétaire général ny ministère de l'économie et finances. Zay ka manomboka. Dia akasitrana tompoko ny fandavan-tena izay nataonareo ary fantatrareo tsara ny mahazava-dehibe an'izany dingana izay nataontsika niaraka izany. Dia izahay tompoko dia mahay makasitraka ary mbola averinay farany tehaka izay hoentinay mampiseho an'izany fankasitrana izany.